avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, Sim Parfum, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Vonina nampy amin'ny Madagasikara misehatra maro i Lafrantsa ka isan'izany ny fanampiana maha olona araka ny songadina nandritra ny feona amin'ny filorotonta tany Paris. Mila fehezan'ireo valanaretina amin'ny Paris taketo Afrika amin'izao fotoana izao ho ny praiminisitra nandritra ny fanombohana ny fivoriana andian'ny faharoambinifolo ho an'ny vovonan'ireo fikambanana kristianina misehatra amin'ny fahasalamana eto Afrika. Tsy mitovy ny tondrotra ny taona 2024 ny tondrotra izay ivoaka amin'ny tirinandro ity fa tondrotra ny fanavaozana na rafitra malagasy samy malagasy ary amany olana misehatra rehetra ho minisy mpanjakana misahana ny fanavaozana. Izy fifampiresahana eo amin'ireo rehetra voakasika amin'ny didim-pitsarana momba ny fandravana ny Colisée eny anaty rova ho ny sekretera jeneraly ny ministera ny kolotsaina. Anovelany olona 7 farafakely no namony ainy avokatra ny fanafiana nataon'ny tafika Ukrainianina tamina orinasa famokarana zezika tany andrefan'ny Rosia alina fanafiana ho setra ny fanafian'ny Rosia nandritra ny 2 andro ny Antsipriandreo. Fotoana ny fampiraramba vaotsika indray eto amin'ny fahitalavitra kolo atenina ny araba ato amin'ny kilasy tongovavy manasa no ihany koa anaraka ny Antsiprianjay araka ny efa natsidika tao anatin'ny fampiraramba avao omaly tontosa omaly ny fionana teo amin'ny filohany fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron dinika ankitso-po an'ny fanavaozana no natao raha ny fanazavana naneo ny fahavononany hanampy amin'ny Madagasikara misehatra maro i Lafrantsa ka isan'izany amin'ny fanampiana amin'ny maha olombelona Entsora Soarimalala no mitatitra ny Antsiprianjay. Taorian'ny fionan'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly tao amin'ny lapam-panjakana Élysée izay naharitra adiny iray nanamafy ny filohan'ny fanavaozana fa ankitso-po sy ampanajana tanteraka ny dinika ny fanaovany rotota nambarany ihany koa fa atao mazava sy azo antoka ka andrasany rehetra anjara ireo dingana ara-pifidianana izay atao miaraka amin'ny fanampiana ireo namany Madagasikara. Ho famaranana ity fitsidiana nataon'ny filoha ity nisy ihany koa ny fanaovan-tsony ny déclaration d'intention mikasika ny toe-karena manka sy ny fanatsarana ny serana sambo ao Antsiranana ny arandramatoa roa Éléonore ministre délégué chargé de la francophonie des partenariats internationaux et des français à l'étranger sy ramatoa Razanamahasoa Christine ministre ny raharambahiny malagasy nanambara ihany koa ny filoha fa ho soniavina ny tondrozotra ny fanavaozana feuille de route ary atolotra ny SADC mialoha ny 7 ny volana févroary 2024 izany. La présidence de la refondation de la République s'engage à, comme j'ai dit tout à l'heure, à stabiliser. Ny filankevim-pitantanan'ny fanavaozana ny Repoblika dia manolo tena ampandry fahalemana sy anamafy ny fitoniana eto amin'ny firenena andray ireo fepetra sy fanavaozana rehetra ilaina ary amerina tanteraka ny fiandrianam-pirenena ara-politika amin'ny alalan'ny fifidianana malalaka sy mangarahara ao anatin'ny tetiandro voafy tsara izay eo ampandiniana sy fanitsiana amin'izao fotoana izao. Dia eo ampanoratana ny tondrotra momba ny fanavaozana izahay rehefa tonga any Madagasikara izahay dia atolotra sy osoniaviko izany tondrotra izany ka saina atolotra ny SADC izy io alohan'ny faran'ny 20 febroary izany rehetra izany dia maneho mazava ny fahavononanay sy ny finiavanay handroso ary anatanteraka ny dingana makany amin'ny fanarenana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Le plus vite possible dans l'élection libre et crédible pour Madagascar.
Nakasitraka ireo dingana voalohany vita eo amin'ny fizotra ny fanavaozana sy ny fahavonona ny manam-pahefana malagasy amerina ny fitokisana amin'ny antrim-panjakana, amerina ny fanjakana ho tena mpanompo sy soiombonana ary amaly ireo etaeta aradrarina nambarany vahoaka indrindra fa ny tanora ny filoha frantsay nambarany ihany koa fa nasaina indray anjara amin'ny fionana ny-tampony amin'ny Afrika sy France Sommet Afrique France Africa Forwards izay atao any Kenya ny faraika ambin'ny folo ny volana May sy ny faharoa ambin'ny folo ny volana May ho avy izao ny filoham-panjakana malagasy niona sy nitava tamin'ireo malagasy mpila ravinahitra ao frantsay ihany koa ny filohan'ny fanavaozana nandritra izao fitsidiana izao izay fotoana nahafahana fampizara sy namaliny ny filoha ireo fanontaniana manidikitika mandritra izao fotoana lalovan'ny firenena izao nandrasana ihany koa ny etaetan'ireo malagasy miaina any ampitan-dranomasina. Izay ny akondia amin'ny filoham-panjakana tamin'ny Paris fa mila fehezan'ireo valanaretina miparitaka eto Afrika amin'izao fotoana izao. Hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fanombohana ny fivoriana andian'ny faharoa ambin'ny folo ho an'ny vovonan'ireo fikambanana kristianina misehatra amin'ny fahasalamana eto Afrika. Miara-dalana amin'ny fanjakana eo amin'ny fiahina ara-pahasalamana ireo toeram-pitsaboana tantany ny fiangonana raha ny hevitra nisongadina tamin'ity andian'ity Tojondrina Tahiry. Mila fehezina ireo valanaretina miparitaka amina firenena maro eto Afrika amin'izao fotoana izao. Miady amin'ny VIH sida, ny Ebola sy ny Mpox. Miara-dalana amin'ny fanjakana amin'ny tontolon'ny fitsaboana araka izany ny fiangonana. Fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana indrindra no isan'ny novizina nandritra ny fandraisany Madagasikara ny andian'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny vovonan'ireo fikambanana kristianina misehatra amin'ny fahasalamana eto Afrika araka ny nambarany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta tanjona ny ampiroboroboana ny lafin'ny fahasalamana aty amin'ny faritra Afrika. Ny afatra teo dia manamafy ny fiara-miasan'ny fanjakana sy ny fiangonana ary ireo sehatra ireo afrikanina misehatra eo amin'ny resaka fahasalamana dia hiaraka hijery ahoana ny anatsarana ny politika eo amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka aty Afrika indrindrindrindra sendra ireny hoe valanaretina izay mitombo be reny toy ny sida, toy ny Ebola ary amin'ny antsika koa toy ny hoe Mpox. Manatena tokoa zany mba hiresaka ny Mpox nandroany satria sahirana be tsika amin'io na dia fa voatazona ary ny fihitaran'ilay izy. Nanomboka androany teny vato ny fivoriana iraisam-pirenena andian'ny faharoa ambin'ny folo ho an'ny vovonan'ny fikambanana kristianina misehatra amin'ny fahasalamana eto Afrika izay ampiatranoa ny Madagasikara. Ny FIBF JKM no mikarakara ny fandraisana izany. Raha toa ka mandray anjara avokoa ny fiangonana sy fikambanana kristianina misehatra amin'ny fitsaboana sy ny fahasalamana. Ny asarobidin'ny fahasalamana zany dia tena ho apetraka tokoa eto amintsika ao anatin'izao fimpitoam-piasana izao ary manararaotra ny fahatongavany ny atsapa isika ahafahana mampitombo zany fijerena ny momba fahasalamana zany. Dia misaotra ny fitondram-panjakana izay naniraka n'Andriamatoa Prime Ministre tongeto nanome voninahitra ary nitondra ny teny fampairezana, ny teny fampisainana ho amin'izany vanim-potoana vaovao hatrena ny amin'ny misaina indray ny amin'ny rafitra ara-pahasalamana ho an'ny ho avy ny Afrika. Fanamby miandry ny ampitombo isa ireo hôpitaly sy toeram-pitsaboana ary toeram-pikarohana ara-pitsaboana toy ny laboratoara efa miasa amin'izao fotoana. Firenena 220 no manatrika izany ary 420 ny fikambanana mandray anjara. Ifatoka amin'ny fampivoarana sy ny faharetan'ny drafitry ny fahasalamana aty Afrika ny fifampidiniana mandritra ny 3 andro io. Vaovaon'ny politika tsy mitovy tamin'ny tondrozotra ny taona 2024 ny tondrozotra izay ivoaka amin'ity herinandro ity fa tondrozotra ny fanavaozana mahana ny olana misehatra rehetra sy anatanterahana ny fikoanan-doha-pirenena. Malagasy samy malagasy no nandrafitra io tondrozotra ny fanavaozana io ka ny comité de pilotage eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika no hanapa-kevitra farany amin'ny fankatoavana azy mialohan'ny ampiarana azy. Ireo no isan'ny nasongadiny minisy mpanjakana misahana ny fanavaozana nandritra ny tatitra nataony ho an'ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity Rina Fitiavana. Ny ministera-panjakana misahana ny fanavaozana no miandraikitra ny tondrozotra ny fanavaozana na ny feuille de route de la refondation izay efa vita anaty boky iray. Nianga tamin'ny fakan-kevitra sy ny volavolan-kevitra nataon'ny ministera-panjakana tamin'ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena niaraka tamin'ireo sehatra isan-tokony ny fomba nentina namolavolana azy. Tsy mitovy tamin'ny tondrozotra ara-politika natao tamin'ny 2024 ity tondrozotra ny fanavaozana ity fa voaresaka ao anatiny avokoa ny fahamanany olana amin'ny sehatra rehetra
ny momba ireo tetiandro sy ny drafitra amin'ny fanatanterahana ny fikaonan-doha pirenena. Namtindra mitoraka ty tsy ny politika intsony tsy ny politika fotsiny intsony no vahana fa vahana daholo ny olana rehetra na ara-tsosialy na ara-ekonomika na ara-panabeazana na inona zavatra maro samihafa fa indrindrandrindra ny mahakasika fiainana vahoaka isan'andro isan'andro mba hipaka tokoa any amin'zareo izany fanavozana zany maro be ny zavatra voalaza ao anatin'izy ity fa amin'ny ankapobeny dia manamafy voalaza hoe ity taona enam-boroapolo amby roa arivo ity dia taona ny fikaonan-doha-pirenena. Efa lasa zay ny volana anankiroa voalohany dia rehefa jerena ny asa taony ny ministera-panjakana dia azonay lazaina fa manaraka ny tetiandro zay norafetinay ity izahay. Tsy mbola miatra avy hatrany ity tondrodrotra ny fanavozana ity fa mbola ampandalovina eo anivon'ny comité de pilotage eo anivon'ny fiadidinan'ny republika izay ahitana ny filohan'ny fanavozana, ny prime ministre, ny ministra-panjakana misahana ny fanavozana, ny ministeran'ny fitantanam-bola, ny ministeran'ny atany sy ny avy eo anivon'ny FFKM. Ity comité de pilotage ity no anapa-kevitra farany amin'ny fankatoavana ny tondrodrotra ny fanavozana. Tsy nisy fanerena na tsindry avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC sy ny vondrona afrikanina fa ny malagasy samy malagasy no nanao ny tondrodrotra teo ambany fitarihan'ny fiadidinana ny fanavozana ho hiatrany ny fanazavany ny ministra-panjakana misahana ny fanavozana. Amin'ity tsy médiation ny SADC fa miaraka amintsika izy ary manampy ny SADC ao anatin'izay manampy antsika ho tonga any amin'izany fanavozana fa ny tena zava-dehibe aminy dia hoe fa ny republika ngeka andeha any amin'ny fanavozana ny lalàna lampandrena ny lalàna fototra ary rehefa manova lalàna fototra tsika dia tsy maintsy misy fifidianana lalàna fototra lalam-pandrenana io na référendum na élection constitutionnelle fa orin'izay tsy maintsy fifidianana ny efa rano zao fanavozana ataontsika zao fa mbola any amin'ny fikaonan-doha-pirenena no hamaritra hoe fifidianana inona no ataontsika voalohany à titre indicatif fa natao any anatin'ny PMO hoe fifidianana filoha-pirenena fa ny masy mandidy farany dia ny fikaonan-doha-pirenena. Ny filohan'ny fanavozana ny republika no ampafantatra amin'ny fomba ofisialy ny antsiprian'ny voarakitra ao anatin'ny tondrodrotran'ny fanavozana io sy anao sy ny izany atoato raha ny daty voatondro ka irosona ny fampiarana ao arin'izay. Nanamafy ny ministra-panjakana misahana ny fanavozana fa voaja ny tetiandro napetraka amin'ny fanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena. Faritra folo no efa nahavitana ny dinika savaranonando na ahafahana nanao mifankankevitra ny ainga teny anivony ny fokontany. Ito ny fidinana ifotony ataon'ny ministera-panjakana misahana ny fanavozana hanatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena andrana eo anivony ny fokontany, ny commune ary ny faritra. Isy ihany koa ny fametrahana ny cercle de réflexion des jeunes izay fanolaniana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra. Jaivona mandritra ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity no anaovana sy anatanterahana ny fikaonan-doha-pirenena. Raha ny voarakitra tao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana nampahafantary ny prime ministre teny anivony ny anteny mera-pirenena. Ao anatin'izay vaovao ny politika izay hatrany mandoto endrika ny politika ny famarondro ho antoko izay tsy fantatra mazava ny foto-kevitra hijoroany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manana ny fitsipika amin'ny fiaziny antoko politika fa tsy izay te hiseho fahita lavitra dia anangana antoko ny filohany sy antoko kitany Madagasikara tamin'ity andro anty Entsora Soarimalala. Manimba ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fahabetsan'ireo antoko politika izay tsy fatapototra ary tsy fantatra mazava ny foto-kevitra izay efa maheriny 30 raha ny isan'ny antoko politika eto amintsika. Ireo antoko politika izay tsy mandray anjara amin'ny fifidianana na io miaingana amin'ny fifidianana sefim-pokotany ka hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony tsy ho azo enkina ny mahatoko politika azy hoy ny filohany antoko kitana. Misy ny fitsipika sy fepetra tsara araina rehefa manangana antoko politika fa tsy izay faly iseho fahita lavitra sy izay mitabataba ho manana marina kanefa tsy manan-kevitra hoy ny nambarany. Ny antoko politika moko nazoro anana foto-kevitra voalohany sy mesy milasaka amin'ny élection na hatramin'ny fokotany na commune na députation io na présidentielle. Raha ny antoko politika sy mahatonga tsy mahavita zany sy antoko politika izy zany fa zavatra ny foroporona teo fotsiny. Amin'izao aloha zany da tena maro loatra antoko politika. Zay moa zany amin'le concertation io dia manana sosokevitra zay antoko politika sy participer amin'ny élection zay atao dia tokony sy azo ekena misy ny mahatoko politika anazy. Satria sisy dikany manangana antoko politika ny amin'izao
mba ahafahanao mandeha mivory mba mivory miaraka amin'ny namagny ahafahanao miresaka amin'ny télé ahafahanao miresaka amin'ny radio fa ireto zahay fa ny olo ao agnatina da tsy ampifirakora mety olo mivady fotsiny izy sy ny zanany ao agnatin'io antoko politika io de maresaky eo izy de zay mitabataba eo izy de zay mitabataba zay ny manamarina fa tsy manakevy baranany ny fitantanana ny politika amin'izao fotoana ho atrany nambarany indrindra avy ao anivony ministera ny atany izay mandray ny antota taratasy fangatahana fisoratana anarana manamarina raha manaraka ny lalàna mifeny antoko politika ny antota taratasy ary manoratra sy manome fankatoavana ara-panjakana raha feno ny fepetra ny fitantanana ara-politika amin'tika de tsy baranahagna amin'ny ministère de l'intérieur tokony ministère de l'intérieur ny gnandinja zany hoe ireto parti vono ny déposina reto mitovy firiakevitra amin'le taloha da tokony convoquen'ny intérieur zany hoe anareo mitovitovy tokony fangatoko anareo mba tokony ho ray ny ministère de l'intérieur tokony andinja zany fa sy hoe mandray fotsiny resiny fotsiny hoe tena ho resiny intérieur fotsiny hoe ty manao dépôt de resiny ty manao dépôt de resiny ny intérieur mandrindra hoe ity parti politique vony déposé ty mitovy politique am'le teo taloha le déposé taloha de asoin'le intérieur le taloha ahoana anareo mitovitovy anareo ka sy afaka miadevitry venareo ho ray tokony ho entitra ny fanajana ny fitsipika sy ny lalàna amin'ny ambaratonga isa tokony ahafahana mampandroso ny firenena mila manana ny foto-kevitra ejorony ny antoko politika tsiraray avy ary hita mivaingana ny asa vita amin'ny fampandrosoana ny firenena tsy tokony ady seza sy hoentina hifandrafiana ny fanaovana politika fa adity sy fanompoana ny firenena ho tombotsoa iombonana aiza ho aiza inona no ataon'ireo antoko politika amanjatony ireo manoloana ny voina mahazo ny vahoaka any amin'ny faritra Atsinanana raha izy ireo no mitondra ny anjara BRICS izay voatsirambony tanana amin'ny fanampiana sy ny fanadiovana ny tanàna ny Tomasina omaivana ny fahasaherana ireo mpiray-tanindrazana azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo antoko politika manao izay tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka izay eto amintsika fa tsy ombitrano rehefa hita toerana sy seza taratra fa mila fanaovozana ihany koa ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena lafomba vao hafa volamena milanja 10 kilos 700 grama teo nokasaina ondrana antsokosoko any Dubai no tratiaka ny faditseranana tamin'ny vehivavy amin'ny Malagasy ray teny amin'ny serana ny mpiara-manidiny vato ny alakamisy 9 febroary teo nahazo fampafantarana mialony teo anivony faditseranana Malagasy ka tratra ambodiomby io teratany Malagasy io ity farany izay natolotra ny fampanoavana teny amin'ny Pakomaly ka nahiditra eny amin'ny fonja Navaradrano Daniela Minoarso ny alarobia 12 febroary lasa teo teratany vahiny misaroa saika iondrana ho any Addis Abeba no tratiaka nitondra devise mitetina 507 sy 1 euro sy 2,7 sy 2 hetsy dolary atao amin'ny serana mpiara-manidiny Nosbe tsy nisy taratasy justificatif na nanovana fanambarana teny anivo ny faditseranana ireo devise ireo ny fanovana fanambarana na déclaration na devise izay tsy andoavam-bola eny anivo ny faditseranana Malagasy ho ny tale général ny tamin'ny ity androany ity ohatrohatran'izao zany fomba natratrarana an'le izy io dia karazana hoe fikasana anondrana antokosoko tsy ara-dalàna zany any io devise io ny qualification zay zany averiko hoe tentative d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées zay de tena prévu par article 360 amin'ny code des douanes ny qualification zany anio infraction io de délit de première classe misy ihany koa note circulaire numéro 001 barra 2021 barra TGT amin'ny 13 juillet 2021 de milaza fa tsy maintsy anaovana fanambarana ny devise mivoaka mihoatra ny 1000 euro na équivalence n'izany 1000 euro zany ho any autre devise misy zany misazy ho an'izay tsy manara-dalàna amin'izay ohatran'ny ty olona tratra ty amende 50%
de la valeur de marchandise. Ankoatr'itrango io volamena milanja 5 kilao sy 7,7 grama natao tamin'ny endrika vongambolamena miisa 7,10 tao anaty finosana miisa 4 ihany koa no trateaka ny teo anivo ny fahatseranana tamin'ny vehivavy teratany malagasy iray tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny alakamisy 7 febroary lasa teo. Saika iondrana ho an'ny Dubai tamin'ny alalan'ny vol Emirates 708 ireo volamena ireo raha nambarany Tale General ny fahatseranana malagasy hatrany. Efa nandalo contrôle rehetrarehetra le izy dia tany amin'ny contrôle tify any ambony any ho an'izay mpivoaka any ivelany mahafantatra tsara an'izay contrôle poste d'inspection et filtrage ao ambony ao tify zay anarany. Tô zany tsy nahitana anomalie mihitsiny zany le olona natratrarana an'io. Ary misy enquête maromaro zany nandalovana iny fa zay tokoa zany tena tsy nahitana anomalie. Fa tao amin'ny duty free shop zany no misy karazana mouvement kely zany izay nahitana mouvement nahitantarana anazy an'le zavatra. Tany amin'ny salle d'embarquement zany izy no tena nitratrarinay satria zay zany fa nanana renseignement fa saingy tianay tena ho tratra mbodondry mihitsiny zany le olona manao an'io zany. Ary zay ny antony nanamboranay anazy tany amin'ny salle d'embarquement fa tsy taty amin'ny contrôle PIF. Natolotra teny anivo ny fampanoavana teny amin'ny pôle anti-corruption ny paquet 67 hectares ho malitolakandro ka nadoboka avy hatrany teny amin'ny fonjana avaradrano ilay teratany malagasy iray trateaka ny tondro volamena no kasaina ondrana tsokosoko any Dubai ny alakamisy 20 febroary lasa teo iny. Efa napetraka eny anivo ny banky foibe ny Madagasikara kosa ankilan'izay ireo volamena tratra. Ankilany mbola mitony fikarohana ireo mpiray tsy kombakomba tamin'ny tirara ity amin'izao fotoana. Feno mihoatrany fahafahany mandray ny akamaroan'ny fonja eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amitombo hatrany ny isan'ireo voafonja ka maro amin'izy ireo no mbola voatazona amponja vonjomaika. Manoloan'izay amolavola sy amolavola ny anangana tondrozotra hisorohana ny fahafenoan'ny fonja sy ny famonjana vonjomaika ho an'ny taona 2022 eo anivon'ny akaty Madagasikara sy ireo mpisehatra ara-panjakana. Daniela Minotso. Feno mihoatra ny fahafahany tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fitanana ponja ny akamaroan'ny fonja eto Madagasikara amin'izao fotoana raha tsy laza afa-tsy ny fonja na Tanimora, Antsirabe, Toamasina sy Mahajanga ho ny teo anivon'ny akaty na ny Action des chrétiens pour l'abolition de la torture Madagascar. Tsy ampy ny foto-drafitrasa natokana ho an'ireo voafonja. Antitra tanteraka ihany koa ny akamaroan'ireo foto-drafitrasa misy raha ny fanazavana. Tranga izay anamafy ny tsy fanajana ny zony ireo voafonja. Tao an'ny fonja Antsirabe raisiko fotsiny ohatra efa tamin'ny 1947 zany no nitsangana. Firy ny kapasiten'izany tamin'izany fotoana zany. Sika nefa miamitombo foana ny olona ary no ny fantrana izay misy eto amintsika dia mitombo koa ilay taona infraction dia lasa mitombo ireo olona miditra ny anatin'ny fonja. Dia izay no anisany tena olana lehibe dia tsy fampian'ny moyen zany na infrastructure io na matériel io na resaka arabola indrindrindrindra satria tena mbola tsy manaraka ny norme mihitsy satria na anisan'ny mpitsara era Madagasikara ary dia efa tsy mbola anatiny tsy ao manaraka ny norme. Raha ny administration pénitentiaire koa ny resana dia 593 izy eran'ny Madagasikara. Raha ohatra ka hoe ray isaky ny voafonja 4 ny tokony norme internationale ny antsika nefa olona administration pénitentiaire ray mana voafonja 10. Izany hoe tena efa mihoatra lavitra n'ilay norme tokony ho izy zany. Malonjany, nisy omaly sy androany ny atrikasa nasionaly ny Korandoha mahakasika ny famolavolana sy fananganana tondrozotra. Iadina amin'ny fahafenoan'ny fonja sy ny famonjana vonjomaika ho amin'ny taona 2022 izay narany ireo mpisehatra ara-panjakana sy ny teo anivon'ny akaty Madagasikara. Tanjona ny alalany ireo mpisehatra rehetra ny lalàna iraisam-pirenena mahakasika ny fihazonana amponja, ny fitsipika farana ambany takin'ny firenena mikambana mahakasika ny zon'ny voafonja, ny lalàna malagasy sy ny maro hafa.
dia ametraka zavatra azo tapahin-tanana zany akato Madagasikara atao anatin'izay 7 taona niasa tamin'ny fitsaran'izay dia izay no antony ilay hoe anao feuille de route na tondrozotra amin'ity atelier atao an'ity anio ity izany hoe tao aoriana ny miasanay nandritra ny 7 taona tao anatin'ny fonja 4 Antananarivo Antsirabe Tomasina sy Mahajanga ireo inona ny lesika hitanay inona ny zavatra tena hitanay fa mahafeno ny fonja izay arahana miasa amin'ny roapitsara sy mpandrarany fonja ireo ka ho atsaraina. Ankoatra izay hojerena manokana ihany koa ny momba ireo olona mbola tsy voatsara izany hoe efa tapitra ny fotoana tokony hitazonana azy am-ponja ka hosahan'ny akato Madagasikara ny fanafanganana ny fitsarana azy ireo. Andrasana orian'izao atrikasa nasionalika nandoa amin'ny fananganana tondrozotra izao nisy ny fanavozana nanaraka ny fitsipika tokony aranana makasika ny fihazonana ponja ny fanajana ny zo ny voafonjy eo anivon'ireo fonjy eto Madagasikara fa ihany koa ny fametrahana paikady matotra sy mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny fitadiavana sazy hafa afaka nolona ny famonjana. Lafomba hafa manamafy hatrany ny fandraisany anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka nanatanteraka fambolekazo ny Ismaili Civique sy l'Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar sy ny première agence de microfinance anany PMF isan'ny tanjona ao anatin'izay ny ampiroboroboana ny toekarena maitso sy ny fampandrosoana maharitra tsy ara-soarvelo. Manodidina ny 500 teo mpilatsaka ny tsitrapo fiarahamonina Ismaili Civique Madagascar, ny PAMF premier agence de microfinance ary ny OSDRM Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar no nanatanteraka fambolekazo teny Ambatomalaza. Zanakazo misa 4,000 no nambolena tamin'izany. Akoatra ny fitsinjovana ny ho avy ny taranaka tanjona ny iarovana ny tontolo iainana sy ny tany fambolena ao Ambatomalaza izay fivelomany ankamaroany ny mponina. Alors Ambatomalaza est une zone où l'agriculture fait vivre de nombreuses personnes, mais les terres n'y sont pas forcément protégées et subissent l'érosion. Planter des arbres ici, ça nous permet de restaurer la fertilité des terres, de sécuriser les récoltes, mais surtout permettre à la communauté de vivre de son travail. Chaque arbre planté ici contribue à la résilience de la communauté. Mais l'impact va se mesurer clairement sur la durée. Adidiny ombonany Ismaili Civique ity fambolekazo ity hoetsika fampandrosoana raha ny fanazavana trany. Ny PAMF nany première agence de microfinance izay mpikambana ao amin'ny réseau Agacan. En fait, aujourd'hui, le reboisement, c'est une œuvre collective de Ismaili Civique. Donc, Ismaili Civique, c'est donc la communauté ismaélienne, la fondation Agacan et la première agence de microfinance. Donc, le GEC intervient et contribue dans beaucoup d'endroits, souvent avec les programmes ESDRM. Après, certains des bénéficiaires du GEC ont accès au crédit grâce à la PMF et donc peuvent développer leurs activités grâce au crédit alloué à la PMF. Nanomboka ny taona 2024 faritra misy 5 no efa nanaovan'izy ireo fambolekazo Analamanga, Sofia, Boeny, Analanjirofa ary Vakinakaratra. Nahafahan'izy ireo namafy azo manodidina ny 520 ariary izay nahatratra 7 isanjato ny tahapahombiazana izany hoe azo manodidina ny 7 ariary itoy hatrany ny hetsika ho fitsinjovana ny taranaka. Fatontosandroany ny fanolorana solosaina misa 10 ho an'ny Kroava amin'ny ministera am-positra sy ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra ho fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena amin'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fampiasana fitaovana informatika amin'ny andavanandro no anton'izay tanjoroko izay. Santatra ihany izao fiara-miasa eo amin'ny rotony izao ny mpandrindra national ny centre national des œuvres universitaires andria tsy tohaina tefy miarantsoa tanjona ny anarahana ny teknôlôjia vaovao ho fandrindrana ny toeram-ponenana ny asa tanterahana eny amin'ny université n'Antananarivo. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny C2D ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Zary ano andeha hividy fanomezana Saint-Valentin ho an'ilay olo tiako. Mila gâteau Saint-Valentin ho an'ilay malalako
fa aiza reno andeha okazay tsy mila mieritreritra intsony toerana iray magaza iray cosmos iaino ty volany lavity miaraka amin'ny cosmos isaky mividy entana manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars mandresa anjara amin'ny tombola volan'ny love izay mety azonao vacances ho an'olon-droa Anne Maurice sy pont d'achat maro hafa misitra ihany koa fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato amin'ny entana sasany ny volan'ny love ato amin'ny cosmos manomboka ny 10 febroary hatramin'ny 20 mars. Cosmos, votre partenaire de confiance. Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte jouet, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka izao ary takeo eny am-pivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Radio manolotra ho anao kabare miavaka erana amin'ny Dilaine ny sabotsy 7 amin'ny 20 febroary ho avy izao manomboka amin'ny 8 sasany alina eny amin'ny Foresto Ivato. Ny tapakila dia efa azonao jifaina ao amin'ny www.ketrika.com ary eny amin'ny Foresto Ampasamadigny Akorondrano Bel Air ary Ivato. Tapakila misy gold 60 000 ariary, simple 30 000 ariary. Tsy fody izao ary ny tapakila fa voafetra dia voafetra ny toerany. Infoline ketrika.com 034 18 30026. Infoline Foresto 034 99 910 99 033 51 910 99 032 11 910 99. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao Sedo, malefaka tsara kalitao, nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa izany a. Neny lany papier. Tia e! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny faritra mahazatra anao. Takio amin'ny vidiny 700 ariary Sedo. Sedo, la douceur au quotidien. Tiago Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe amle tegna top mina mety amina. Aizé ataontsika bobaka ho alay mega vavao be yellow 2500 misy data 2,4 giga isurfena milaminy 1,2 giga manakerin'ny tontolo andro ary 1,2 giga ampiasaina manomboka amin'ny 10 rahaly hatramin'ny 9 ora maraina ny vidiny 2500 ariary monja dia kife ho aingana ny yellow 2500 tsindriony dièse 322 étoile 69 dièse na midi ram super app Yas et moi. Yes. Anohizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampilalam-baovao. Mitoetrany ny fanadiovana ny tanàna ny Toamasina Risa mandray anjara mavitrika amin'izany ny antoko malagasy miara-miainga amin'izao fotoana izao. Ndroso tamin'ny fanesorana ny fakaka ho tanàna madio lavitry ny aretina no iaina amponina eo am-panarenana ny toeram-ponenana izy ireo ny antoko ankehitriny. Brodora Setakolo Toamasina. Ady sarotra hatrany vahoaka malagasy rehetra ny fanarenana ny tanàna ny Toamasina izay potika tanteraka taorian'ilay rivo-doza Gezany. Antony mahatonga ny antoko malagasy miara-miainga manohy ny asa fanadiovana anesorana ny fako ka ho tanàna madio lavitry ny aretina no iaina ny mponina ao Toamasina eo am-panarenana ny toeram-ponenan'izy ireo. Etona dia mbola mamerina ny fampaherezana ho an'ny vahoaka ny Toamasina ihany ataoriana ireny fandalovan'ny rivo-doza ireny.
mazava ho azy a hitantsika fa hôpitaly ny eto ary zany hôpitaly zany dia mendrika tokony ho taratra zany fahadiovana zany izay indrindra no safidianana nyty le hoe manodidina ny hôpitaly nanalakin'n'itya ho diovina voalohany nataony ny antoko malagasy miaramiainga. Zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fiaraha-mentana amin'ny vahoaka ny Toamasina izay traboina raha ny nambaran'ny mpitarika ny antoko malagasy miaramiainga avy any amin'ny faritra Analanjirofo izay mandray anjara amin'ny fanadiovana ihany koa. Izy nyresahana teo zay zany dia miasa andro manalina izahay nanomboka omaly ary mbola tsy fantatra hoe hatrovina ny farany arakaraka zay tratrany hery, arakaraka zay tratrany ampelantanana, arakaraka zay tratrany ekipa rehetra ary isoragna manokana efa misy mpiara-mombonantoka magnome fitaovagna ahafahanay magnamafy bebe kokoa izao hetsika ataon'ny malagasy miaramiainga zao dia fagnomezana camion anakiroa anankitelo fagnomezana tractopelle zay tsy ahivigny manokana fa hiroso amin'ny fangalana fako mivangongo eo amin'ny lalagna ny malagasy miaramiainga manomboko rahariva ary ho hitantsika io moa zany haharitra 5 andro sa 4 andro na herinandro arakaraka ny zava-misy eto fa izay moa zany ny fifandaminana iarahana amin'ny BNGRC sy ny centre opérationnel ny Tamatave ka tsara ho fantatsika rehetra zay. Ho tohizana ny asa ka isan'izany ny fandraofana fako amin'ny fiara lehibe eny anivon'ny fokotany isaky ny ariva. Ao anatin'izay fanohanana andro trabona tamin'ny fandalovany rivodoza gezany izay hatrany tontosa ihany koa ny hetsika tolotanana atao fianaratsofo fanampin'ireo mpiray tanindrazana trabona Toamasina tolotra avy hatrany ny tompony andraikitra ireo fanampiana voangony harany fanazavana aingora-kotondriana kolo fianaratsofo. Taorian'ny Antsoavy nataon'ny teo anivon'ny faritra Malatsa-Trambony sy ny prefety eto an-toerana amin'ny fanampina ireo avana traboina vokatry ny fandalovan'ny siklona gezany farany teo dia maro ireo nanohina ny antso na olon-tsotra io na fikambanana ary ireo ampandrara ihany koa izay nitondra ny anjara birikiny iny herinandro iny. Ny vola zany dia mitotaly 150 sy 4 sy 5 hetsy sy 40 tapitrisa ariary na 16,565,600 ariary. Fa ny 10,000 sy ny 10,000 sy 4 alina sy 4 hetsy ariary amin'io dia tena natokan'ny association La Clémence ho an'ny barika 10. Dia zay ny vola dia misy lamba amina 12 gony, kiraro 2 gony, PPN 3 gony, vary 5 gony, balle frite 10, koveta lehibe 3, koveta kely 4, so lehibe 3, so kely 4, zinga 10 ary koveta farany kely 2. Zay zany ny totaliny dia akasitrahana antsika rehetra izay nahatsiarina indray anjara ho tolotanana ho andrahoavantsika izay trabona any faritra Tsinanana. Fa tsy diso anjara tamin'ny fanampiana ireo avana traboina tao Toamasina ihany koa ny teo anivon'ny CCI Fianaran-tsoa. Araky ny antso nataon'ny chambre de commerce amin'ireo mpandrara ato anatin'ny faritra commune urbaine Fianaran-tsoa dia misy tolotanana avy amin'ireo mpandrara maromaro izy ato. Total ny vola azo tamin'ireo zany dia 2,682,000 ariary. Dia vary 3 gony, balle friperie 5 balle friperie, lamba ray sachet, savony 20 cartons, vovo-savony 5 cartons, labozy 2 cartons. Atolotra ny solon-tenam-panjakana ho an'ireo avatsika izay tratran'ny fahasahiranana. Ankoatra ireo izay namita ny anjarany teto Fianaran-tsoa moa dia fantatra ihany koa fa nisy ireo fikambanana avy ety amin'ny faritra izay tonga tany toerana mihitsy nitondra izay anjara fanampiny izay. Manaprofo zany fa iray tokoa ny malagasy ary tanàna visy havanana ka izay didia maharary. Maro ireo fandikan-dalàna tsikaritra ataon'ireo kodiaran-droa eto Antananarivo renivohitra tato ato izay mampitombo ny loza-pifamoivoizana fa na inona ny ankamaroany ireo fandikan-dalàna ho ireo mpisihatra. Ankoatr'izay maro ireo tsy mahay ny fahalalana fototra momba ny fifamoivoizana ary tsy mahafeno fepetra takiana amin'ny fitondrana kodiaran-droa ka mahatonga ny korotana etsy sy eroa ankehitriny. Ndao rahantsika mikasika izay. Maro ireo loza-pifamoivoizana namono olona teto an-drenivohitra vokatry ny tsy fahafezana ny lalàna amin'ny fehny fifamoivoizana sy ny tandrevaka. Fa mbola maro ireo misetrasetra tsy mety fay fa manohy hatrany ny fioaram-piefo rehefa eny an-dalambe.
loza mitatao ho an'ny aimbahoaka ny fisian'ireo tsy fanarahan-dalàna ireo hoy ny mpisehatra amin'ny kodiaran-droa. Tsy ny hain'ilay olona misetrasetra ihany no tandendomondoza fa ny hain'ireo rehetra mampiasa ny arabe. Zay miakatra ambony trottoir iny moa zany dia efa teneninay foana hoe le toe-tsaina. Isika matoa mitondra ny moto eny amin'ny arabe ka anisany miteraka faratsiana endrika angambany eo amin'ny mpitondra moto. Ny antony angambany moa zay dia ny moto kodiaran-droa no anisan'ny fitaovam-pitaterana aingana indrindra izay maharesy lahatra ny olona aloha amin'izao fotoana izao satria maro dia maro ny embouteillage eto amintsika. Noho izay fahamarona izay nefa zany a dia izay manana moto rehetrarehetra na mbola tsy mahafehy tsara akory an'ilay familiana sy fitondrana ao anatin'izay kodiaran-droa izay raha tsy mahafehy tsara ihany koa ny code de la route eto amintsika dia izay no anisan'ny mampiteraka betsaka ny loza teraky ny moto zany amin'izao fotoana izao. Santinany amin'ireo trangana tsy fanarahan-dalàna mahazo vahana tatoato ary toa tazam-potsiny fijanonana eny amin'ny toerana tsy azo hijanonana izay miteraka fanelingelenana ho an'ny mpandeha tongotra sy ny fiara. Fiakarana eny amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra rehefa mitohana ny fifambozana. Tsy fanajana amin'ny fitsipika mifehy ny fifambozana toy ny fisisiana anaty fiara roa na dia hita fa tery aza. Fihodinana miverina tampoka eny afovoan-dalana. Fisongonana ankavanana sy eny amin'ny fiolanana mampidi-doza. Fandehanana mafy na efa misy famantarana ny vitesy tokony hajaina aza. Fitondrana olona mihoatra ny fehitrisa takinina. Tsy fanaovana fiarovana toy ny arloha, fanaovana korsa sauvage, fimamona mandritra ny familiana, fampitomboana ny tanjaky ny moto tsy araka ny voalaza ao anatin'ny taratasy, ny fandehanana amin'ny sens unique, ny tsy fahaloavana ny fiantohana sy ireo pitsopitsony ma ara-dalàna ny fitaovana. Tsy voafehan'ilay tanora zany le hoe tondra moto eto an-tanàn-dehibe satria tia hifaninana ny tanora, tia hifandrangitra. Dia raha vao misy ny depasy dia tsy manaiky depasy ena dia lasa le fifaninanana mandeha nefa ny lalana kely. Dia mety andona olona na zareo mihitsy no accident amin'izay fotoana izay. Eo amin'le hoe misy critère koa apetraka hoe 4 taona ka hatramin'ny 4 taona ihany afaka mitondra moto. Raha resaka tanàn-dehibe ohatran'izao tokony apetraka le izy hoe raha vao latsaky ny 1 taona tsy tokony hitondra moto mihitsy ety amin'ny tanàn-dehibe ohatr'izao satria teraka accident zay. Mila mianatra kody daholo zany dia mila manana permis daholo rehefa ampiasa lalana. Dia vao azy angamba izay resaka tsy fampanarahan-dalàna zay. Kaboraraka, goragora, samy manao izay tiany na ny mpandeha tongotra, na ny taxi be, na ny fiaran'olon-tsotra, ny kodiaran-droa raha ny eto Antananarivo renivohitra. Renivohitr'i Madagasikara izay tokony fitaratra amin'ny fanarahan-dalàna sy ny fampiarana ny lalàna, fa tsy izay aloha ny zava-misy mandraka androany. Ho an'ny kodiaran-droa manokana, nisy ireny opération nataony teo anivon'ny polisy-pirenena ireny izay natomboka tamin'ny fanabeazana ary nitoy tamin'ny fanasaziana. Herinandro vitsy aty aoriana nefa nitsahatrahatra eo izany toy ny fahazarana eto amin'ny firenena. Tratra ve ny tanjona ka tsy tohizana intsony hoy ny fanontaniana apetraky ny mpampiasa lalana. Rehefa inona sy vanim-potoana toy ny ahoana no manasazy ireo mpandika lalàna ny mpitandro ny filaminana ary rehefa inona dia mitaza-potsiny. Sa ve normal amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo sy ny polisy-pirenena izao fomba fifambozana eto an-drenivohitra izao hoy hatrany ny mpampiasa lalana. Fanavaozana izao ka tokony hovaina ihany koa ny fomba fiasan'ireny tompon'andraikitra ireny. Rehefa ampiarina ny lalàna, ampiarina mandavan-taona na izany tsy tokony hiandry mpitandro ny filaminana ihany koa ny mpampiasa lalana fa ho anaja ny lalàna amin'ny feny fifambozana. Ankizy tsy ampy-taona miisa 10 no fantatra fa nitondra voka no ny eritreritra ranofo nahazo azy. Ny taona 2024 teo tao amin'ny faritra Atsimo andrefana raha ny antotanisa avy amin'ny centre Vonjy Toliara. Manodidina ny 500 ihany koa ny totalan'ireo zaza tsy ampy-taona tratran'izay eritreritra ranofo izay. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny volana Desambra 2024 lasa teo. Ireo ankizy ireo izay nisy lehilasy manana fahasembanana ankoatra ny vehivavy. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Ankizy tsy ampy-taona miisa 10 no fantatra fa nitondra voka no ny erisetra aranofo nahazo azy ny taona 2024 tato amin'ny faritra Atsimo andrefana raha ny antotanisa nomeny avy ao amin'ny centre Vonjy Toliara. Ny taona 2024 dia ankizy 13 taona ihany koa no maty niaraka tamin'ny zaza tao an-kibony vokatry ny fahasemporana nahazo azy raha ny fanazavana.
tamin'ny 2025 zao ny ankizinay tratrany voka tsy fidiny miisa 10 zany ny anay eto. Nisy ankizy 13 ans bevoka maty ny ankizy iny sy ilay zaza tamin'ny 2024. Rehefa ny bevoka moa izy dia tsy ny salama, izy koa mbo tsy ampy taona raha teo 13 ans. Le aretina hazo azy zany araky ny fanazavan'ny dokotera izy ny sempotra dia iny nahatonga dokotera hoe tsy maintsy opéré na ty kandro le raha nanday fahafatesana manazy. Ankoatr'izany dia 770 ny totalin'ireo zaza tsy ampitaona tratry ny herisetra aranofo no raisiny ny centre Vonjy-Toliara nanomboka ny taona 2024 nisiny teto an-toerana hatramin'ny volana desambra 2024 lasa teo. Ka roa tamin'ireo no maty, izay ankizy 3 taona ny iray ary ilay zaza 13 taona nitondra voka ny faharoany. Ireo zaza ireo izay nahitana lehilahy, vehivavy ary ankizy manana fahasembanana. Ireto farany izay manano sarotra ny tompona andraikitra ny fandraisana azy eo amin'ny fifaneraserana. Nanomboka tamin'ny 2020 zany hatramin'ny desambra 2025 teo 449 ny victimenay tato dia ny 14 ny masculin dia ny ambin'izay féminin. Depuis 2020 nisy ankizy mihitsy zahay anatin'ny faharatrana dia nisy ny maty. Nisy anakiroa zao maty, ray 3 taona dia ny ray 13 ans bevoka. Misy le olo mana fahasembanana tsatsy ny herisetra ranao fo eo amin'ny anakefatsy ao zera vehivavy daholo moa sy marena. Dia tena sahirana zahay mifandraisana azy satria izareo tsy mahay miresaka, tsy mahay miteny, dia efa tery zahay minahaka le mahay mandika teny. Araka izany dia miantso ny fitondram-panjakana ijery sy hanome fampiofanana momba ny langue des signes an'ireo mpiatsehatra eny anivon'ny centre Vonjy. Raha ny hita ihany koa tsy ireo voalaza ireo ihany ny ankizy tratran'ny herisetra aranofo fa mbola misy ireo tsy nanantona ny centre Vonjy na ny manam-pahefana akaiky azy ka tsy nahazo fandraisana an-tanana sady tsy ao anatiny io antotanisa io. Izany dia manambara fa mirongatra ny herisetra aranofo atao amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao atao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izy fifampiresahana eo amin'ireo sokajin'olona voakasika amin'ny didim-pitsarana momba ny fandravana ny Colisée eny anaty rova. Ho sekretera jeneraly ny ministera ny kolotsaina homendanja ihany koa ireo vakoka eto an-toerana ho fampandrosoana ny lafiny ara-toekarena. Aorian'ny didim-pitsarana momba ny fandravana ny Colisée ao anaty rova, nanambara ny tompona andraikitra fa isy ny fifampitoniana eo amin'ny taranak'andrinina ireo mpitan-kasina sy ireo manam-pahaizana mikasika ny fandravana ny Colisée anaty rova. Isy ny fifampiresahana eo amin'izy ireo mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra hanatanterahana ny didim-pitsarana nivoaka ny 12 febroary lasa teo. Ankoatra izay, isa mampandroso ny toekarena malagasy misarika ireo mpizahatany ihany koa ireo vakoka eto an-toerana. Araka izany, nisy fampiofanana ireo mpiasan'ny ministera eo amin'ny serasera sy ny kolotsaina ho fanomezan-danja sy ny fampitomboana ny anjara toerana ireo vakoka ireo. Kasika an'izay ataontsika hoe vakoka izay satria maro ny olona mieritreritra na ny mpiasa ato anivon'ny ministera raha fa ny vakoka dia sokajian'izy ireo, sokajiany maro ary mety anisan'izany koa ny tena alohany nandraisana an'ilay andraikitra hoe ny atao hoe vakoka atao sangisangy zaritena izy ny vakoka dia ny zavatra ratsiratsy. Hoe io koa ngamba dia efa tsofoka ho isaky vakoka satria zavatra efa ela, efa kaiky ho simba, efa zokonjokony ny tenenantsika dia izay natao hoe vakoka ozy io ny aona. Dia izay fahadisoanja fomba fijery izay satria rehefa miresaka vakoka tsika dia izay ny averimberina hoe ny vakoka dia singa iray ho ana firenena io, ho an'ny firenena iray singa iray mamaritra ny maizy azy, manome an'ilay hoe izay ilay fanahin'ilay firenena. Zava-dehibe ny fandaminana sy ny fahafehezana ireo vakoka rehetra eto Madagasikara. Arak'izany, itoy ny fampiofanana ireo mpisehatra. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androan'ity indray no ndao rahantsika vetivety. Ny Institut Médical de Madagascar no andray an-tanana fanamboarana manontolo ny bloc maternité ao amin'ny CHU Analaknina Toamasina izay potiky ny rivo-doza Gezany teo. Ankoatr'izany dia mbola hisy ihany koa ny tohana ara-materialy sy fanafody ho atolotra izy ireo. Zotra mitondra herinaratra mavesatra misa 8 amin'ireo 12 no efa mandeha ao an-tampon-tanàna ny Toamasina ary efa misy vokatra izany ny tokantrano vitsivitsy efa misitraka herinaratra amin'izao fotoana araka ny fampitam-baovao ny Jirama. Volaza fa mandeha ihany koa amin'izao fotoana ny fitirihana ireo toerana tsy mbola misitraka rano noho ny olana ara-teknika toy ny fahavakisany fantsona. Ny foto-drafitrasa momba ny famatsiana jiro sy rano tany Toamasina izay tsy hivina fa potiky ny rivo-doza Gezany ihany koa
ka tokantrano maro no tsy nisitraka jiro sy rano vokatra izany. Milina fanodinana hoditra misa 720 miaraka amin'ireo kojakoja ilaina. Tombanana ho mitentina $10,000 amerikana no natolotry ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana tamin'ny alalan'ny Centre National de l'Artisanat Malagasy na ny Senam ho an'ny coopérative Gasiskin. Fanomezana ho an'ny Madagasikara avy amin'ny Komeza tamin'ny taona 2024 izy reto raha tsy heviny fa 7 taona aty aoriana vao hiasa. Lehilahy miisa 3 no saron'ny zandary tao amin'ny fokotany tsara honenana Andriba distrikany Mahevatanana teo ampikasana hitatitra ranona goudron 7 barika tao anatin'ny toby fiasan'ny orinasa iray izay miandraikitra ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalam-pirenena faefatra no nangalaran'izy ireo. Ireto akora fanaovandalana ireto mbola misy ny karohina amin'izy ireo ary mitohy ihany koa ny fanadahadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety olona 7 farafakelo no namony ainy ary folona ratra mafy vokatra ny fanafihana nabakabaka nataon'ny tafika Ukrainiana tamina orinasa famokarana zezika tany andrefan'ny Rosia alina. Fanafihana ho setry ny fanafihan'ny Rosia ny trano famokarana sy fitehirizana entona tany Ukraina nandritra ny 2 andro io. Manoloan'izay nandefa iraka ny Genève ny Amerikana ka hanomana ny fifampiresahana hatrehan'ny solitenany Rosia sy Ukraina raha mipitso. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fiarahana ho any Androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ao amin'ny rapitso-ndray ary veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.